ho amintsika rehetra nyriavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny Jesosy Kristy ilay zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Alahady voalohan'ny volana septambra 2022 alahady fa 4 manaraka ny Trinité. Alahady atokantsika eto amin'ny fitandremana ao anatin'izao fidirana faharoa izao mba hitsofandrano sy hanoanana ny mpitandra mpiara-miasa tamintsika dia mitandrina sitraka efa mianaka. Miorina amin'ny finoana ny mpino. Izany koa ny lohahevitra vaovao izorantsika indray amin'ity volana septambra ity. Efa tazantsika riavana ny salamo fiantsoana sy fiderana mitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Anandratra anao aho Jehovah fa nanitona niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitra anahy ianao. Jehovah, efa napakatra ny fanahyko avy tamin'ny fiaina tsy hita ianao. Efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalaza ny Jehovah ary olo-masina ka midera ny anarany masina. Amen. Iombra amin'ny vavaka isika. Manandratra anao tokoa izahay ry Tompo Andriamanitray, satria ianao nanintona anay avy any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy, nitantana anay ho tonga soa eto amin'izao tranonao Andriamanitra feno fahamasinana izao. Misaotra Tompo fa raha nitaraina taminao izahay dia nanasitrana ianao, nanan-kery taminay ny teninao. Mideranao izahay no ny fahasoavanao, mideranao izahay no ny hatsaram-ponao. Ary raha miditra etra ny tranonao izahay ankehitriny dia mahita ny voninahitrao. Mbola te hanome voninahitra anao indrindra koa nefa mandritra ity fanompoana masina tanterahana eto ity. Misaotra sy mankasitraka anao no ny fisian'ny anankiray amin'ny mpanomponao izay namaly ny antsonao ka niara ny asa taminay nandritra ny volana vitsivitsy teto amin'ity fitandremana ity. Atokanay mba ho fankasitrahana anao no ny fisiany izao fotoana izao
ka ekeo ny tarika anay dia ny fanainao masina ary no hanampy anay hitaratra ny fiangonanao koa mba hatonga itony fotoana itony amirapiratany voninay trao andraisanay hery mba hiorenanay amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao amen. Mbola manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika ankizy sy tanora rehetra tonga amin'ity fanompoam-pivavahana ray septambra ity. Mitsangana anao ny hira voalahatra aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hivavaka isika indreto izay zandrinao Jesosy Kristy te hiorina bebe kokoa amin'ny finoana ko mitenena aminay araka ny fombanao voninkiay no izahay mpanomponao amin'ny alalan'ny fanahy masina dia hazavao ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Filazantsara araka ny Matio. Ny perikopa androany dia manolotra antsika ny Matio 9:5 hatramin'ny 7:10. Ny mora tadidy indrindra ao anatin'izany no iombonantsika amin'ity fotoana ny ankizy sy tanora ity. Matio 9:5. Ao afovoany ao dia misy milaza manao hoe mitenena ihany. Mitenena ihany. Valitenin'ilay miaramila manamboninahitra kapiteny tamin'ny Jesosy io. Rehefa niteny Jesosy niangaviny mba hasitrana ny mpanompony dia hoy Jesosy hoe ho avy aho hasitrana azy. Fa ilay kapiteny namaly hoe tsy mendrika hidiranao any an-tranonay zahay, any an-tranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahako. Mitenena ihany. Ahoana hoy ilay kapiteny? Mbola misy tsy miteny ihany. Ahoana hoy ilay kapiteny? Mitenena ihany. Ny ankizy lahy rehetra sy ny tanora lehilahy rehetra hoe ahoana hoy ilay kapiteny? Tsy feona kapiteny mihitsy zany a. Ny kapiteny tamin'ny androny Romanina teo amin'ny tontolo nisy an'izao soratra masina izao dia miaramila manamboninahitra Romanina izay nitondra andiana miaramila 100 isa. Miaramila 100 ambany fifehezany. Izany kapiteny izany teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'i Jesosy dia tena neketeny nomemboninahitra ary najaina sy mankatoavina fatratra. Fa izay olona izay ankehitriny hitantsika eto amin'ity soratra masina ity, izay olona izay no miteny hoe mitenena ihany. Manaika rehefa miteny ianao, manaika rehefa ilaza ianao. Dikan'io dia hoe tenin-draim-bava fotsiny lazaina dia ho sitrana ny ankizy lahako. Miorina amin'ny finoana ny mpino. Miorina amin'ny finoana ny mpino. Ny afatra ho anareo ankizy sy tanora dia ny hoe tsarovy fa ny ankizy sy ny tanora miorina amin'ny finoana dia manaiky fa Jesosy dia afaka miasa
amin'ny herin'ny tenany, amin'ny herin'ny teniny na dia tsy manatrika azy. Any an-trano ianao tsy hitanao vatany zany Jesosy zany, fa miteny aminao izy rehefa mamaky soratra masina ianao. Eny an-dalana ianao tsy hitanao hitantananao i Jesosy, fa miteny aminao izy ary manakambara aminao, tena sitrana anao. Any am-pianarana ianao efa hiditra amin'ny taom-pianarana vaovao isika, tsy eo ambony W miaraka aminao i Jesosy, fa manakambara aminao izy, tia n'olo-tsainanao izy. Izany ilay Jesosy iorenan'ny finoantsika. Ankizy sy tanora miorina amin'ny finoana, dia ankizy sy tanora afaka hiteny tahaka an'ilay miaramila manamboninahitra kapiteny manao hoe mitenena ihany. Ndeha averintsika ary ataontsika hoe Jesosy mitenena ihany. Ahoana hoe? Amin'ny fotoana rehetra dia mba tonony amin'ny Jesosy ilay tenin'ny kapiteny. Raha misy manahirana antsika, raha misy sarotra izay manoloana antsika, dia raiso ny tenin'Andriamanitra ary sokafin'ny Baiboly dia tonony no hoe Jesosy mitenena ihany. Ndeha hivavaka isika. Rehefa tojony manahirana, ny sarotra, ny mampalahelo sy ny mampanahy izahay zandrinao Jesosy, dia tehian'ny fen'olona maro mampahery manome fanantenana. Fa hay manana teny ambara manasitrana ianao, mampiorina ny finoanay ianao. Ko ankehitriny dia miompeo amin'ilay kapiteny koa izahay manao hoe Jesosy mitenena ihany. Mitenena ihany manoloana ny taom-pianarana vaovao. Mitenena ihany manoloana ny fakapana samihafa izay aroson'ny Satana manoloana anay. Mitenena ihany manoloana ny tsy fahasalamana malaky mahazo anay. Mitenena ihany ao anatin'izay olana rankonana mety manjoa anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iara ivavaka sika tompoko. Ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny hamaky ny teninao zahay. Ny teninao izay efa nilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao andresy lahatra anay, ka ampiorina amin'ny finoanay. Tompo, finoa ny fanahinao masina izahay izay hamaky ny teny, ireo vahoakanao mpiaim-pakatoa fa tsy ho mpanadino. Ary mpanomponao no tendrenao anambarany hafatrao, ianao ny ametraka ny teny ao ambavany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahako izany, sotra Jesosy. Amen. Hiaraka maky sy hain'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Samuela voalohany, toko voalohany, andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy dia nitsanga ny hanina. Ary elo mpisorona mipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolam-baravara ny tempolin'i Jehovah. Ary Ana dia nalahelo fanahy indrindra ka mivavaka tamin'i Jehovah izy, sady nitomany dia nitomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe
Jehovah tompo maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao, ka tsy aro ahy ary tsy hanadino ny ankizy vavinao, fa nome aza zalahy dia meko an Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy ho kasihan-kareza ny lohany. Ary raha mbola nahakitra mivavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodinihany ela mivavany, fa ny tena nakapo any ka nimolony ihany ny etsiketsika, fa ny feony tsy re akory, ka dia nataony elo fa ho mamo izy. Dia hoy elo taminy, mandrom-pahoviana ny mamo ianao, esory aminao ny tifainao. Dia namaly anakanonao hoe tsy aho tompoko, vehivavy malahelo fanao, fa tsy nisotro divaina toka tsy akory, fa mamoaka ny atapoko eto anatrehan'i Jehovah aho. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao, fa ny habe ny fahoriako sy ny alaheloko no tenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly elo kanonao hoe mandehana soamatsara, ary men'Andriamanitra ny Israely anao ane izay nangatanao taminy. Ary hoy izy, aoka hitavy teo masonao ny ankizy vavinao. Dia lasa nandera vehivavy, ary nihinana izy ka tsy nalahelo tareny intsony. Ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah, dia lasa nodika tonga tao an-trano ny tany ramo. Ary Elikana nahalala ny anavadiny, ary Jehovah nahatsiaro azy. Ary tamin'ny fahatanterahany andro dia nanananaka iana ka nitera-da, ary ny anarany nataony hoe Samuel, fa hoy izy tamin'ny Jehovah nangatahako azy. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio. Matio 5 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 17 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralesisaka mijaro loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho ahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambany tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa, avy dia avy izy. Ary amin'ny andevilahiko, ataovy izao dia manao izy. Ary noho ny nahare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary Jesosy teny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao araka ny ninoanao, dia sitrana tamin'izany oro izany ilay ankizilahy. Ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra, izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàn'i Mosesy. Koa tandremo fandrao hiatra izay voalaza ao amin'ny mpaminany hoe, izahanareo mpamotsy fotsy dia gaga ka levono, fa izao manao asa amin'ny andronareo dia asa izay tsy hinonareo akory, na dia hisy ilaza aminareo aza. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina amin'indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka namporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
amen. Mbola ho aminareo ny riavana ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Filazantsara ka Matthieu 5:5 hatramin'ny 7:10. Fa indrindra ny 5 hatramin'ny 7 no ifantohantsika amin'ity toriteny ity. Ny filazantsara araka ny Matthieu 5 araka izany filaharan'izany riavana dia manaraka indrindra ny toriteny lava nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Ary tsy ho gaga isika raha tafahorina tsara tamin'ny finoana ny marary hoditra izay nangataka mba ho diovin'i Jesosy rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy. Raha tafahorina tsara tamin'ny finoana ilay kapiteny voalazan'izao perikopa izao raha nanaradian'i Jesosy avy nidina avy any an-tendrombohitra i Jesosy. Ny toriteny dia fototra iorenan'ny finoana. Hoy ny bokin'ny Romanina 10, ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny toriteny lava izay enin'ny kapiteny, toriteny lava izay enin'ny vahoaka dia nandrisika azy ireo, nanomehery azy ireo hiorina tamin'ny finoana ary anaradian'i Jesosy. Amin'ny filazantsara araka ny Matthieu mitantara n'ilay marary hoditra eo amin'ny 5:1 hatramin'ny 5 dia voalaza fa anankiray tamin'ireo vahoaka nanaradian'i Jesosy ity marary hoditra ity ary niankohaka sy nangataka tamin'i Jesosy mba ho dioviny. Eto amin'ny 5:5 hatramin'ny 7:10 mitantara n'ilay kapiteny kosa dia ambaran'ny soratra masina fa nankao amin'i Jesosy ilay kapiteny ary nitaraina mba hanasitranana ny ankizilany. Fihetsika samihafa ireo. Ny anankiray nanatona ka niankohaka ilay marary hoditra fa ilay kapiteny nankao amin'i Jesosy ka nitaraina. Miorina amin'ny finoana ka miditra lalina mankao amin'i Jesosy ka mitaraina. Tsy nanatona fotsiny fa niditra tao amin'i Jesosy, nankao amin'i Jesosy ary nitaraina. Misy zavatra maromaro riavana manamarika ny fiorenan'ny finoana n'ity kapiteny ity eo amin'ny 5 hatramin'ny 7. Voalohany dia izay dingana nataony ankao amin'i Jesosy ka nanaovany fitarainana anasitranana ny ankizilany eo amin'ny 5 sy ny 9. Ao amin'ny
fahafito sy ny fahavalo voalaza teo dia hitantsika ao ny fanetretenany tsy mendrika idiranao ambany tafitranoko aho. Olona miorina amin'ny finoana zany be fanetretena izany. Fa hitantsika ao koa ny filazana ny fahatokiana ny heriny teny manao hoe mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Ny andininy fahasivy dia milaza ny fankatoavana feno ani Jesosy. Za dia manana ankizilahy, manana olo-pehezina. Rehefa zany miteny hoe ataovy zao dia ataony. Ka ohatran'izay koa Jesosy mankatoa zay lazainao aho. Ireo no ahitana talatra ny fiorenana amin'ny finoana n'ity kapiteny ity. Fa amin'ireo famariparitana ambarany soratra masina momba an'izay nataon'ilay kapiteny teo anatrehan'i Jesosy dia misy andreto afatra anankiroa reto ampitondraina antsika amin'ity anio ity. Ny olona miorina amin'ny finoana dia mandrava ny fefy. Ary ny faharoa ny olona miorina amin'ny finoana dia mandrava ny elanelana. Mandrava ny fefy zany hoe izay rehetra manakana tsy anatonana ani Jesosy, tsy ankanesana ao amin'ny Jesosy dia rava no ny finoantsika, no ny fiorenantsika amin'ny finoana tahaka ny an'ilay kapiteny. Zao mantsy no fiainana tamin'ny andron'i Jesosy. Ny fanjakana Romanina izay nanjanaka ny Jiosy tamin'izany dia namela malalaka ny Jiosy hivavaka rehefa tsy manohitoina ny fandriampahalemany tany sy ny fanjakana. Fa andaniny kosa ny Jiosy dia tena namefy mihitsy hoe tsy mahazo miditra aty amin'ny fivavahana Jiosy, tsy mahazo miditra ho isan'ny mpivavaka rehefa jentilisa fa nizanaky ny teny fikasana ihany. Ny fefy zany dia tsy avy amin'ny fanjakana Romanina izay hiasany ty kapiteny ity, fa avy amin'ny faritra misy an'i Jesosy izay Jiosy manakana ny jentilisa ireo Romanina tsy anatona. Fa ity miaramila Romanina ity no ny fiorenany tamin'ny finoana vokatry ny toriteny izay reny, toriteny Jesosy teny an-tendrombohitra, dia nandrava izany fefy izany. Tsy maninona na Romanina sy jentilisa azy aho, fa hiditra ao amin'ny Jesosy aho. Zay la olona miorina amin'ny finoana. Say mandrava ny sakana sy ny fefy rehetra ary mandroso lalindalina kokoa amin'ny fanatonana ani Jesosy. Betsaka ny fefy mety manakana ny olona tsy anatona an Jesosy, atao hoe ny fidirana am-piangonana ihany. Raha ny fiangonana misy atsika ohatra, vao hiditra ny olona dia vavahady be, tambo vato, efa mampieritreritra zany. Ataoko ahoana ry niditra ny vavahady be io tonga eo an-tokotany, tsirika kely ary mamirapiratra. Dia osa ataoko ahoana ry nipetraka ao anatin'io fiangonana io fefy zany amin'ny fisainan'ny olona sasany. Fa ioarany zany raha tena mahery ny teny, hanosika hiorina amin'ny finoana dia anatona hiditra ao amin'ny Jesosy, mankao amin'ny Jesosy. Mety ho fefy koa ny fiaviana, mety ho fefy ny firazanana. Karazan'olona manahoana ny vavaka ao amin'ny fiangonana io. Mety ho fefy ny saranga, olona toan'iza no mivavaka ao amin'ny fiangonana io, hiditra ao avy. Mety ho fefy ny mari-pahaizana, mety ho fefy ny fari-pahalalana, olona toan'iza no mivavaka ao. Za tsy mahay mamaky teny sy manoratra, tsy mendrika angamba ao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mandrava ny sakana rehetra tsy anatonantsika ani Jesosy, ny finoana tsara orina vokatry ny toriteny izay retsika. Ny fiangonana dia ambara araka ny fampiananantsika fiangonana fa toerana masina. Itoeran'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ny tompo ny tompo. Raha eny amin'ny fiarahamonina zany dia apetraka ho faritra mena itony fiangonana itony. Misy ahdy miditriditra fotsiny eo ny amin'ny lampa-panjakana faritra mena zany,
fa ny fiangonana tsy mba faritra mena na dia onenan'ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra azy. Manasantsika ankalalana hiditra anatona ho ao amin'ny Jesosy ny fiangonana. Tsy misy sakana, tsy misy fizavana kara-panondro, tsy misy fiazonana finday, fa miditra ianao malalaka amin'ny fiangonana. Ny olona tena voadona na voatsindrona am-pony toroteny izay natao dia tsy misalasala hiditra lalina ary ampiditra lalina ny fiainany ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy arifenitra ajaina, tsy misy fotoana manokana izay angatahana hiaonanao na ampidiranao ny fiainanao amin'ny tompo. Anio na miaramila ianao na sivily dia manasanao ny tompo ao anatin'izao toroteny izao midira ao aminy ary mangata fanasitranana. Tahaka an'ilay kapiteny niditra tao amin'ny Jesosy, nitaraina mba hanasitranana ny ankizilahiny. Hoy Jesosy valin'izany manao hoe ho avy aho hanasitrana azy. Fa ny faharoa ny olona miorina amin'ny finoana dia olona mandrava koa ny elanelana. Rava ny fefy afaka mandingantsika miditra ankalalahana ao amin'ny Jesosy ka mametraka ny fiainantsika manontolo ao amin'ny Jesosy ho avy izy hanasitrana antsika. Fa ny olona miorina amin'ny finoana koa dia mandrava ny elanelana. Rehefa niteny Jesosy hoe ho avy aho hanasitrana azy dia hoy ilay kapiteny amin'ny 15 izay tao anatin'ny hafatra ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika idiranao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Izany dia manandeha milaza fa na manahoana elanela ny tany sy ny lanitra atao hoe misy an'i Jesosy sy isika zanak'olombelona, na manahoana fiheverantsika ny fiambonian'i Jesosy dia afaka miditra hanasitrana antsika amin'ny alalan'ny teniny izy. Afaka hiditra eo amin'ny fiainantsika tsy misy elanelana i Jesosy. Ampy ny tenin'i Jesosy hanan-kery amintsika hanambara ny fanatrehany, ny aretina mahazo anao, ny fangiry firiana hiaretanao, ny fanaintainana mianjady aminao. Ampy ny teniny ho mariky ny fanatrehany anao ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana samihafa. Ampy ny teniny ampifaly anao raha tojo fahasoavana ianao. Tsy mila ny fanatrehana natao mariaza fa tsy hitako teo ireo olona izay vatany Jesosy tsy hitako nanatrika teo izy, fa ampy ny teniny rehefa nitoriana taminao hanasitrana, hampifaly, ampiorina anao amin'ny finoana. Isika izany tsy manao hoe aiza Jesosy eo, fa isika dia hanao hoe mitenena Jesosy fa voninkaino izahay mpanomponao. Ny tenin'i Jesosy hanan-kery eketsika hanana fahefaly eo amin'ny fiainantsika no mariky ny fanatrehany, mandrava ny elanelana eo aminao sy Andriamanitra ny teny dia Jesosy Kristy. Mandravina ny zavatra rehetra mety nampisy elanelana antsika tamin'Andriamanitra ny teny ambarany Jesosy. Anio dia aza mieritreritra hoe hitady an'i Jesosy atsiaroa any no manasitrana, fa anio ekeo hanasitrana anao ny teny ambarany Jesosy. Mba lazao koa tahaka ny anambarany ankizy sy ny tanora sy ilay kapiteny amin'ny Jesosy ny hoe Jesosy mitenena ihany. Dia mitodika aminareo efa mianaka amin'ity fotoana manokana ity, amin'ny izay anjara fanompoana tanteranareo dia tsarovy mandrakariva fa manan-kery ary mampahery ny tenin'ny tompo. Mitenena ihany ary aza sasatra koa mampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoaka izay adidinareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Nambara taminay ny sitraponao tamin'ny alalan'ny hafatra nampitondrainao ho an'ny fiangonana, ary mangovitra izahay teo am-pandrenesana satria feno fisalasalana mandrakariva ka tsy nandroso tamin'ny fanoloran-tena marina, tsy nanana finoana tsara orina
dia tsy nanaiky ny hery ny teninao mitondra fanasitranana. Ny tadiavinay aza mazana dia ianao Jesosy tonga nofo amandray indray eo anoloanay hikasika anay, kanefa tsy izany no izy ankehitriny fa ny teninao dia ampy ho mariky ny fanatrianao. Mangata-pamelana aminao izahay ry Tompo, ary miaiky indrindra ny fahadisoanay, ny fahadiso-kevitray tamin'ny fiheverana, fa misakana tsy azonay hoarana amin'ny fanatonana anao, ka nijanonanay nitazan-davitra fa tsy niditra lalina tamin'ny fanompoana. Mangata-pamelana aminao izahay miaiky ny fahadisoanay tamin'ny heveranay, fa misy elanelana eo aminay sena ho Andriamanitra, ay mo Jesosy ampy raha miteny mba hanan-kery amin'ny fiainanay andavanandro. Mamindrafo aminay, eny mamindrafo aminay koa amin'izay tsy fahatanteranay ny sitraponao, ka nampalahelo ny fanahy masina, nanohitoana ny fifandraisanay tamin'ny hafa. Amin'izany dia anonona vavaka ampo mangina izahay miantoraka aminao amin'ny fanetretena, ka mangataka ny indra fonao vaovao. Aza ela Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao mamalianay. Amen. Ho antsika izay nibebaka marina tamin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, mitsangana andray ny teny somafaly omeny Tompo ho antsika. Voasoratra hoe: raha manaiky an Jesosy Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao, fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inona ahazahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Voavela ny elokareo ny anarany masina, midera ny Tompo. Live
Izao dia ao anatin'ny fifaliany mpino voavelahery koa ny arahantsika manambara ny finoantsika araka ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zananahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara napaka Pontio Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nihidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iombona amin'ny vavaka fangatana isika. Indreto Isaia Andriamanitra vao avy nandre ny teninao mampahafantatra anay indray fa raha miorina amin'ny finoana izahay dia afaka mandroso lalindalina kokoa amin'ny fanomponanao ary afaka mitaraina ny amin'izay manjo anay sy ny manodidina anay. Raha miorina amin'ny finoana izahay dia tsy inona akory ny elanelana mety misy ary toy no manatrika anay ianao raha miteny. Misaotra fa afaka manatona anao izahay ankehitriny ary manonona vavaka ho an'ny tenanay sy manodidina anay akaiky sy lavitra. Ny angatahanay aminao dia ny anasitrananao ny tsy salama amanginao izay mitondra fanahintainana eo amin'ny nofiny na miara mivavaka aminay eto izy ireny ankehitriny na any amin'ny toeram-pitsaboana ny atokantrano eny an-dalambe koa. Matoky izahay fa mahita azy ianao ary manakambara mba ho fanasitranana azy ireny. Mitondra eo anatrehanao koa ny olana mety mahazo anay tsiraray avy araka ny karazany araka ny faharetany ary mitondra eo aminao ny zavatsarotra mianjady amin'ny manodidina anay ao atokantrano na amin'ny fianakaviana, mpiara-monina, mpiara-miasa, mpiara-mianatra. Ho an'izay tojo olana rehetra ary no angatahanay aminao fanafana, angatahanay aminao fampaherezana, angatahanay fampiorenana amin'ny finoana. Fa indray koa ny havanay nandalo fizahan-toetra ka namoy malala. Tompo, Andriamanitra ny fampiononana ianao ary efa naniraka ny fanahy masina tamin'izay rehetra natoky ianao mba hampahery sy hahatanteraka fanantenana ao amin'izay nozohy manjo. Enganery Tompo, mbola hiasa amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany ianao ka ampitombo sy ampiorina ny finoany manamanjo hahatanteraka ny fiononan'izy ireny tokoa ao amin'i Jesosy Kristy ilay fanandresy ny fahafatesana. Fahatononinay ny havanay tojo fifaliana. Nambinao manokana tamin'izay ezaka nataony. Amin'izany ireo afampanadinana ara-panjakana, ireo nahazo mari-pahaizana tany amin'ny oniversite sy tany amin'ny toeram-piofanana samihafa. Azavelana dinao ankasitraka anao izy ireny ary ataovy manamarika izany amin'ny fanavaozam-panoratena amin'ity alahady ity. Jesosy Kristy ankinay eo aminao ny hoavinay. Io ny firenenay izay tsy miafina aminao. Dia ianao mahalala ny hevitra hiverana azy, hevitra tonga fiadanana fahatsiloza hanananay malagasy fanantenana amin'ny farany. Indreo ny firenena manerana ny tany. Tonononay ao aminao, naizanaiza indrindra ireo firenena mbola anjakan'ny ady tsy mitsahatra mba hahita izay fomba hampandry fahalemana ny tany miady ianao. Ireo firenena ianjadiany fahantrana ary tojo fahasahiranana indrindra koa no ny arety mifindra mbola manahirantsaina n'izao tontolo izao. Tompo, mamangy ianao ary manomeza tolo-tsaina ny mpitsabo aizany mandray ny andraikitra manandrify azy ao anatin'ny reny. Mamangy
ireo tratry ny arety mifindra ianao dia mba ho avy tokoa ianao ahasitrana azy amin'ny teninao. Jesosy, maro ny zavatra tianay angatahana aminao fa ny fantatray dia Andriamanitra mahalala ny mahasoa ny mpanomponao tsirairay, ianao na dia tsy mangataka azy izahay. Fehezinay ary ny vavaka ataonay amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninay hatramin'ny mandrakizay. Amen. Dia mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana. Misaotra ny mpitantsoratra nitondra ny tsara ho fantatra kasika ny asan'ny fiangonana miandry antsika. Fa izay hijoroana eto dia fampahafantarana fohy ary fanentanana. Vita soamantsara tany Mahajanga ny fialamben'ny mpitandrina FJKM rehetra manerana ny sany FJKM teto Tanindrazana hatrany ampitan-dranomasina. Toromarika iombonana izay ho tanterahan'ny mpitandrina rehetra tsy ankanavaka no natolotra tamin'izany. Momba ny liturjia itarian'ny fiangonana, ny fenitra izay hijoroany atao hoe mpitandrina réformé ny faharoa, ary ny fahatelo farany dia ny asa misiona sy ny fananganana ny fiangonana. Toy ny mahazatra dia atolotra amin'ny antsipiriany arak'izay azo atao ao amin'ny fivoriana isan'ambaratonga eto amin'ny fitandremana ny fintina ny amin'izany, ary dia ho tanterana koa amin'izay fomba mamety azy ny toromarika iombonana avy amin'ny mpitarika antsika. Fa momba ny fiainan'ny fiangonana kosa ry havana dia tsara ny mampahafantatra antsika sady efa fantatsika rahateo fa ny volana Aogositra dia fotoam-pialan-tsasatry ny ankamaroany ny mpianaka amin'ny finoana eto amin'ny fitandremana misy antsika. Raha nanao ny fanitsiana ny teti-bola ny volana Jolay lasa teo, ny fivoriana isan'ambaratonga hatreo amin'ny mpandray san'ny tompo, dia efa nahatsikatra fa momba ny rakitra volana Aogositra dia nahena 520 isan-jato mihoatra amin'ny volana hitsahantsika ao anatin'ny taona izany. Rehefa namakivaky ny volana Aogositra tokoa isika dia atsikatra ny fienendanjan'ny rakitra nataon'ny fiangonana. Tsaparahateo ny fahabangana teo amin'ny mpiara-mivavaka. Mandroso isika atao amin'ny volana Septambra. Tsy maintsy niatrika ny volana Aogositra amin'izay teo am-pelatanana, ary efa nalahatra tsika mpandray fanasan'ny tompo amin'ny amehany avokoa ny asa tsy maintsy natrehana. Raha lazaina amintsika ny tratran'ny volana Aogositra dia ny entimanana hatreo amin'ny entimanana ho an'ny mpiasa. Ity alahady voalohany amin'ny Septambra ity dia mbola andrasantsika hiahina ireo mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana ny anatanterahana ny lolo sy ny mananotena ary ny mpiara-miasa amintsika missionnaire RN2 ny Kristy. Dia hatreo no eritreretina amin'ny fisainan'olombelona mety ho tratran'izao alahady voalohany amin'ny Septambra izao. Ny aorin'izay araka ny fanarahantsika dia tafajanona ary dia miandry ny amin'ny afahana manatanteraka izany volana Septambra. Kanefa moa izay no irosoana amin'ny fanentanana. Eo ny fahafolo-karena fanaontsika isaky ny fandraisana. Eo ny rakitra mahazatra antsika samy enti-manana ny fiainan'ny fiangonana ireo. Raha ny filazantsara ry havana no alalinina sy jerena dia tsy maintsy mibanjina ny Jesosy Kristy isika. Jesosy Kristy ilay ny teny hoe vita ka nanolotra ny fiainany manontolo mba hatanterahana ny famonjena n'izao tontolo izao tsisy ankanavaka. Vita ny an'i Jesosy ny manontolo ho antsika hijanona eo amin'ny ampahafolo-karena ve ianao sa mba heritreritra ny hoe anao ezaka misimisy kokoa hianatra ny Jesosy ny amin'ny manontolo
sa mba heritreritra ny zakaiosy ka atonina ny hoe ny atsasaky ny fananako ny ampaefatra ny fananako ve sao mba ny ampadiminy fa tsy jany eo amin'ny ampafolony ary ny anao hoe vita raha nitaridala ny ivinevitsekema foy be dia mampianatra ny isam-piangonana ny hoe mba ny volana janoary no anefana ny adidy amin'ny taona izay hitsahana izany hoe raha ny foy be zany no mampianatra antsika dia milaza hoe volana janoary ianao mpandray fanasany tompo dia manefa ny adidinao amin'ny mampandray anao mandritra ny ho an'ity vola taona 420 ity fa mamindra fo kely amintsika ny sodapartany dia ny hoe tapitra eo amin'ny volana oktobra ny fanefana ny adidy amin'ny taona hitsahana ho an'izay manefa isam-bolana ho antsika izany raha raisitsika fiangonana sy kristiana tsirairay mitaridalana eo anivin'ny foy be dia efa tokony ho vitany janoary ny adiditsika mpandray fanasan'ny tompo raha raisitsika kosa ny hoe anefa isam-bolana sika dia raisitsika ny taridalana sodapartany dia ho fitaitsika amin'izao volana oktobra aorian'ny septambra izao ny adiditsika ny teny atsipy amintsika dia ny hoe mba ho lazainao ao amin'izao volana septambra izao na fotoanany fivoahana vola betsaka aza ny volana septambra amin'ny fidiran'ny mpianatra sy ny sisa sy ny sisa mba ho lazainao amin'izao volana septambra izao koa ny tenin'i Jesosy hoe vita ny adidy mampandray fanasany tompo anao vo efa nao atsakany sy andavana izay nandrasana taminao vitainao arak'izay ezaka azonao tratrarina ireo fandraisana anjara rabola ho fampandehanana ny asan'ny fiangonana fa amin'ny 20 septambra raha sitrapon'ny tompo dia tonoany tompo amintsika ny teny hoe avy sakafo amin'ny fiombonantsika sakafo agape mikarakaratsika fiangonana amin'izany ny voameran'ny fifandraisana ary rehefa nandamina ny asa momba ny sakafo agape izy ireo maly nanao tatitra tamin'ny mpitandrina ny vola mety ilaitsika azahoana mampiombona ny mpianakavy finoana ao anatin'ny fiaraha-misakafo agape dia manodidina ny valo tapitrisa ariary ny voavory hatreto teo ampidirana sy tao amin'ny sekretera mpandrara dia mitotaly 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary raha ingakaingany sika manao kajy akandra dia mbola mitady ohatrinina sisa mitady avintsika 10 hetsy sy 9 tapitrisa ariary mba tsy ho avy ny voameran'ny fifandraisana any amin'ny 15 septambra hoe reto rery fiangonana ny voavory dia areo reto zany ny anaovantsika an'ilay izy ka zao ny loka fatsatra ny mahazatra fa ndao ioarantsika izay efa vita hatramin'izay mba tena asehontsika hoe indretontsika zanak'Andriamanitra miombona manoloana ny sakafo mitovy raha androany zao dia tsy hitovy mihitsy ny lokantsika tsirairay sasan'izao mbola hitady ve zanatrio mbola zay vao etsena zao zay sasany mbola hitady ny vola etsenana fa amin'io a tena hoe iombony sika ka andao re raha afaka ianao mety hanome anjara ho an'ny hafa anasa azy ao anatin'izao agape zao avy sakafo mandraisa anjara raha ataony kajikajy a manodidina ny 10 ariary ny sakafon'ny olona anankiray arak'ireny ny hitantsika isaky ny sakafo agape ireny dia mandrosory havana atsory ny tananao velaro ny tananao mba hanana anjara arak'izay fahafahanao ianao ao anatin'ny sakafo agape ho fifaliana ho an'ny mpianakavy ny finoana ary ho voninahitran'Andriamanitra ny fiombonantsika dia ny tompo izay manan-karena amin'ny zavatra rehetra anohana ny tanantsika tsy raviravy ary anome izay ahafahantsika andray anjara araka ny tokony ho izy ho aza ny voninahitra amin'izay ka sainao atao sy ho tanterahanao amen ho famaranana izao raharaha ny fiangonan'izao ry havana dia androso isika amin'ny fifampitondrana amin'ny mpitandrina efa mianaka ny hira fanampiny 420 andininy faharoa ataontsika dia androso ankety amin'ny alitary izy ireo a miaraka ao anatin'izany koa ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana.
mitondra ny teny avy amin'ny fiangonana dia ny mpitantsoratra ary todika aminareo arak'izany ny fiangonana. Endry avana malala tonga tokoa ny fotoana izay tsy maintsy isarahantsika amin'ny mpitandrina sitraka mianakavy. Fifaliana ho anay ny miarabanareo aloha voalohany indrindra moa faramatosy izy roa lahy satria sambany vao mba nahita azy ireo sika angamba ho an'izay mbola tsy nahita moa zany dia jero tsara izy ireo dia voahiraka taorina ny fianarana izay nataony ary natafitany somatsara zany fianarana izay nataony zany ny voahany somatsara atao amin'ny TPM Ambatonakanga dia voahiraka hiasa any Berenty zany dia faritra any atsimo any zany ary lavitra dia lavitra tokoa kanefa mino zahay fa na dia lasa lavitra ary nareo dia akaiky mifonay hatrany ary tsy ho adinoinay ny zava-bita sy ny fiaramiasa rehetra izay tanterahanareo teto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao. Dia mirary soanareo izahay mahafabe amin'ny asan'ny tompo azakivy aza reraka fa fantatray ny tanjakareo sy ny herintononareo ao aminareo. Ankehitriny dia hitondra ny sokatra masina sy ny vavaka ao anareo ny mpitandrina. Ako hitsangana sika fiangonana. Eo anatrehany fandraisanareo ny iraka ho valin'ny antso ny tompo ny antefa taminareo efa mianaka dia indro ny soratra masina araka ny Isaia 1:7 sy ny 5 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nifidiko taranaky Abrahama sy Isaaka ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany ary nantsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba hariko. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao fa navelanao hifampitantana taminay ireto mpanomponao ireto tao anatin'ny volana vitsivitsy teo am-pamaranana ny fiomanany handray ny asa fanompona mahampitandrina ary mankasitraka noho izay rehetra nampaherezanao azy tamin'ny famafazana ny teny tamin'ny fiarah-mientana na teo amin'ny fiangonana reniny na tany anivon'ny sampanasa asary fikambanana teo natrehan'ireo manamanjo ary tamin'izay tojo fifaliana koa nisy ianao ary ny fisian'izao ray aman-dreny ampanahy izao dia nanamarika ny fisianao teto amin'ity fitandremana ity. Engane ho ainay fiangonana no ny asan'ny fanainao masina hitahiry izay nafafy ary ahatonga izany ho azo midoroboka amo ho an'ny fanjakanao. Fa indreo izy efa mianaka mandray ny iraka ho an'ny Berenty dia ianao tompo no hatanteraka ny teny izay notonononay tamin'izy ireo mpanompo efa novidinao aza ariana izy ry tompo tsy hanova ny fifidiananao sy ny fombanao fa mainka hampiorina ny teny fikasanao amin'izy ireo ny lalandavitra mbola hodiavina eo mpamonjena ny toerana nirana eo mpanatanterana ny asa fanompona indrindra ho tsarony mandrakariva sy mandrakizay fa efa novidinao izy. Mivavaka manokana ho an'ny pastery izahay mba mpaherezanao azy ametrahanao ny teny eo ambavany anoezanao azy fahasalamana sy fahavitriana ampanahy. Mivavaka ho andramatoa izahay mba oreny eo anivon'ny ankonana izy nefa hanao zava-dehibe indrindra koa ny mariany azy eo anivon'ny fiangonana. Mivavaka ho an'ny zanaky pastera izy mirahalahy izahay mba ho tonga taiza sy ahery ao aminao hiaina ny fiainan'ny zanaky ny mpitandrina izy ireo ary matoky fa tsy ho very anjara amin'ny fitantananao ny hoaviny. Tetehirizo amin'ny anarantsonao tompo na izy ireo na izahay samy ho tafahombona ao amin'ny lova mandrakizay ampanantenaina ao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Araka ny fampitondrana moa dia efa voahomanao ny valopy efa natolotry ny fiangonana tamin'ny fotoana ny avy.
ho famatsiana fanohanana anareo. Voalohany dia miala tsiny aloha raha trotrony aty ampifona ihany ty zazy ty fa voatapabolana izy zay ny vita soavana dia tena mbola matahotra olona manao akanjo fotsy izy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo ny fisaorana ho dia tahaka ny vikinalina ka aleo mihoatra toy izay latsaka. Ny mamery ny indrono manana ny antitra, mamery ny telo manantitrantitra. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny anay nanampiany anay nandritra izay 5 taona ny omanana ho mpitandrina izay. Dia isaorana izy fa tafavoaka soamatsara izahay. Faharoa misaotra koa ny mpitandrina izay nizarany trakefany mba hahatonga anay ho vonona ho amin'ny asa tsara amin'izay ny antsony tompo anay. Manaraka izany dia misaotra ny fiangonana sampana sy ny mpikambana rehetra tsy ankanavaka, ny asa sy ny sampana asa rehetra ny fikambanana ihany koa tamin'ny fandraisana anay hanao fizarana asa teto amin'izao fitandremana isotro fitiavana izao. Nahazonay fahalalana be dia be tokoa izany ry havana, ary nona fa misy entinay miatrika ny asa fanompoana raha andeha hamonjy poste izay amin'ny volana septambra ity. Isaora ihany koa ianareo rehetra kristianina tsy ankanavaka tamin'izay fanohanana nataonareo. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny fitiavana izay nasehonareo taminay mba ho voninahitry ny anarany, dia anefa izay reny fonareo ane izy. Dia mbola mamerina fisaorana trano ry havana, faly tokoa ny fo mirana ny saina tretrika ny fanahy. Ny valim-podinina nefa hono tompoka dia ny fiakarana izay rehetra natomboka tsy maintsy faranana, satria raha misy fanombohana dia tsy maintsy misy ihany koa ny famaranana. Ny vary no misy fatrany fa ny fotoana ihany koa no misy fetrany. Dia tapitreto ny fotoana izay ahafahantsika miara-miasa indray mba toko sy mino kosa nefa fa samy hotahian'Andriamanitra isika, dia ho veloma mandra-piona ihany fa tsy ho veloma mandrakizay akory. Samy hotahian'Andriamanitra tompoko, vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra tamin'ny fitantananao magaga ny fiainanay mpanomponao tsirairay avy. Samy noantsonao tokoa izay ho amin'ny fanompoana maro samihafa, dia ankehitriny mifarany eto izany fizarana asa natao teto misotro fitiavana izany. Fa ny angatahany aminao Andriamanitra dia nitehirizanao ny finoan'ny kristianina tsirairay avy, ny iranao miasa amin'izy ireo ka raha tonga tokoa ianao Jesosy Kristy dia mbola hita finoana amin'izy ireo ihany koa. Dia ho tsara orona ny finoan'izy ireo satria ianao Andriamanitra tokoa no vatolampy azo ianteherana. Dia matoko sy mino izay Andriamanitra fa mbola omba anay mandrakariva ianao any amin'izay lalina alehanay tsirairay avy ihany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy novanay sy andrinay ny vavakay. Amen. raiso amin'ny finoana nijodran'ny tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina mandiana miorena amin'ny finoana. Amen.
ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.